l'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anetitenaka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tanana. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Avana miarabanao amin'ny anaran'ny tompontsika ary manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Vavakisika. Ray malalo, rainay noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay. Miteranao zay fa ny fahasoavanao sy ny famindramponao tsy mitsahatra no matoy izao anay. Faly zay manantona anao amin'izao fotoana izao, misaotra anao no ny afatra no maninao anay ao anatin'ny aizy ny kolokolo mandrakotra ny taninay. Aoka ny fanainao masina hibitsika mazava ao am-ponay, hiteny aminay mazava hoe tia ny lalana ka izory. Ho fampieritrretana anay anyeny teny hanovozanay hery zotom-po vaovao sy adina amin'ny kolikoly, indrindra zay olona nantsoina tamin'ny anaranao mpamonjy eo, fa teo mpiara-miasa aminao zahay hanasitrana ny taninay, fa tsy teo mpiara-miasa amin'ny Satana hanamaizina sy hanimba ty taninay ty zahay. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mpanjaka voalohany toko 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 riavana no akantsika afatra anio. Mpanjaka voalohany toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Vakitsika enotsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary rehefa antombotra ny andro ahafatesan'i Davida dia nandidy an'i Solomona zanan'lahy izy hoe, izao efa handeha amin'ny lalakalehan'ny tany rehetra koa mahereza ianao ary misehoa ho lehilahy. Ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ho tandremana handehananao amin'ny lalany sy tandremanao ny lalany sy ny didiny sy ny fitsipiny sy ny teny vavolombelony araka ny voasoratra ao amin'ny lalany Mosesy, mba hataonao lavorary avokoa zay rehetra hataonao sy zay rehetra haleanao. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka ny nandrenesantsika tao ryavana, ny tenin'Andriamanitra dia hoe amin'ny fotoana antombotra ny andro ahafatesan'i Davida, ny perikopantsika misy afatra ampitainy amin'ny Solomona. Ary dia na ao amin'ny Baiboly na ao amin'ny kolotsaintsika malagasy zany hoe afatry ny maty na hoe afatry ny olona mba vahoanan'ny fahafatesana dia manandanja manokana. Ary ty afatry Davida ty satria soratra masina raha teo dia tena hoe mbola manakoako aty amin'ny fiangonana na dia hoe arivo-taona vitsivitsy aty aoriana azy. Antombotra ny andro ahafatesan'i Davida, ary ny ilazany azy dia hoe izao efa
handeha amin'ny lalakalehan'ny tany rehetra. Izao efa handeha amin'ny lalakalehan'ny tany rehetra. Io ry havana nao ka antsika fahamarinana voalohany hoe ny fahafatesana dia lalana. Ny fahafatesana dia lalana. Tsy fefarana ny fahafatesana fa lalana. Lalana alehan'ny rehetra, alehan'ny tany rehetra, alehan'ny olombelona rehetra, na ny mino na ny tsy mino. Fa ho antsika mino kosa ry havana, ho antsika izay manana marina an' Jesosy, dia lalana tetezamita ho amin'ny fiainana tsara lavitra, dia ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra ny fahafatesana. Tsy fifarana zany, tsy fahataperana zany, fa raha hoe fahataperana dia azo lazaina hoe fahataperan'ny fiainana eto amin'ity tany ity, ary fiandohana fiainana hafa na fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra ray. Zay le fahafatesana tetezamita ho any amin'ny tsara lavitra, tetezamita ho any amin'izay aza hoantsika tombony. Fa zao ry havana, inona fa io finonom-poana mbola mahazatra antsika malagasy io, eny sika kristianina malagasy, io fahazarana milaza hoe zava-dratsy ny fahafatesana, ary dia atao izay hiarovana amin'ny fahafatesana. Inona fa tena mbola matezitra n'Andriamanitra zany ry havanao. Ty sika le hoe mandika afo rehefa avy mandevina, ty sika hoe mandeha misasa rehefa avy mandevina, ty sika hoe manana finonom-poana tahaka ny hoe ohatran'izao rehefa mamolamba ny fomba famatorana ny sy ny karazany. Ry havanao, mandiny tena isika kristianina malagasy, manontany tena isika ary mifantany fa maninona kay ty Madagasikara antsika ity no ohatran'izao e. Dia zany ry havana no antony mazavany hoe io finonom-poana kasika ny fahafatesana io matezitra an'Andriamanitra amintsika kristianina malagasy ka atsaro. Fa ny fahafatesana ho an'ny olona izay mino, ho an'izay modomandry o Kristy, dia tetezamita ho an'ny fahasambarana mandrakizay, ho any amin'ny fiadanana mandrakizay miaraka amin'ny raintsika sy Jesosy Kristy zokintsika. Zay zany ny fahamarinana voalohany hoe fahafatesana dia lalana. Ny fahamarinana faharoa ry havana dia zao: ny afatra ho atsika kristianina izay nantsona tamin'ny anaran'i Jesosy ry havana, dia hoe afarany sika hoe ahery. Zay moa no afatry Davida ho an'ny Solomona hoe mahereza ianao. Afatra fampaherezana antsika. Zay ny fahamarinana manaraka. Io anatra hoe mahereza io, raha ny marina, dia hoe tsy zava-baovao amin'ny Baiboly io e. Efa afatra, efa anatra nataon'ny Mosesy fa izay tamin'ny Josoa. Hitantsika izany amin'ny Deutéronomie 2:30, mahereza sy matanjah, aza matahotra na manay azy, fa Jehovah Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao, tsy andao anao na afoy anao izy. Tsy mandao antsika izy ao anatin'izao aizina mandrakotra nyty firenentsika ty ry havanao. Tsy mandao antsika izy na mahafoy tsika izy fa hoe mahereza sy matanjah ho ny afany aminao. Ary zay no nandidiny Davida ny Solomona hoe mahereza ihany. Voaray ny Solomona tsara ry havana ny afatra, fa natao ny antombavaka zay didin'ny Davida hoe mahereza ianao. Natao Solomona vavaka zany. Hitantsika amin'ny Mpanjaka voalohany 7:7, hoy Solomona: ary ankehitriny Jehovah Andriamanitra, ianao efa nampanjaka mpanomponao handimby any Davida raiko,
nefa izaho dia mbola zaza ihany nefa izaho dia mbola zaza ihany zany ty solomona mivavaka ty ry havana ka tsy fantatro akory azy zay fivoaka sy fiditra raha midika teny diamy eo mpanjaka voalohany telo fito de hoe ankehitriny ary tompo andriamanitra o efa nampanjaka ay mpanomponao handimby any davida raiko ianao kanefa izao dia mbola tanora loatra ka tsy mahay mitondra akory zany no tovolahy ny tenenany tovolahy lehilahy tenenany davida amin'ny fotoana zay hoe afatesany davida hoe mahereza ianao mahery mory havana de hoe mahery ao amin'ny tompo ary zay no anafaran'ny paoly apôstôly ny mpiny ny fiangonana amin'ny efesianina 9 le teny farana le teny malaza be hoe farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana io aizina mandrakotra nyty tanitsika ty ry havana de antso ho antsika hahery ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana azavain'ny apôstôly paoly tsara mbola amin'ny efesianina 2:9 io hoe herin'andriamanitra io ry havana mivavaka izy ho an'ny efesianina 2:9 mangataka ozy izy mba ahafantaranareo ny hery lehibe sy miopapana tokoa zay anasoavany antsika mpino araka ny fiasany tsy haitoaina sy mahery vaika mangataka ozy izy paoly amin'andriamanitra zany mba ahafantaranareo ny hery lehibe sy miopapana tokoa zay anasoavany antsika mpino araka ny fiasany tsy haitoaina sy mahery vaika ary ho ihany paoly amin'ny efesianina 2:20 amin'ny dika teny diema manko zao izany hery zany dia nampiasain'andriamanitra tamin'ny nananganany an'i Kristy ho velona avy tamin'ny maty ary tamin'ny nampipetrahany azy eo ankavanany any an-danitra zany hoe zany mipofon'andriamanitra nasehoany zany hery lehibe sy miopapana zany tamin'ny nananganany an'i Kristy ho velona ary tamin'ny nampiakarany azy any an-danitra sy nampipetrahany azy eo ankavanan'andriamanitra any an-danitra ry havanao eo anatrehany seon-javatra atrehentsika eto amin'ity tanitsika ity vavahy ianao mba hahery vavahy ianao mba hahery tapaony hevitra mba hahery ao amin'ny tompo ianao sy amin'ny herin'ny faherezana zay nyresahana teo de ho hitanao fa iahery ianao isan'andro isan-taona isan-taona fa tapaony hevitra hoe hahery ao amin'ny tompo ianao araky ny afatry davida ho an'ny solomona araky ny afatry ny tompo ho atsika chaîne d'honnêteté anio zonge ry havany misy an'izany hoe hery lehibe sy miopapana tehirizin'andriamanitra hanasoavana antsika zany araka ny fiasany tsy haitoaina sy mahery vaika fa zonge amintsika lehilahy misy tena hoe lehilahy malemy tsy manakery ary eo na amin'ny fisehoana zany tsy hainy akory amin'ny contrôle iny télécommande ny télé iny fa de eo amin'ny télé eo foana tsy hay mihitsy ny tsy miala amin'ny ordinateur amin'ny internet sy ny karaza ary ny zava-doza de zao tsy manana hery contrôlena an'io télécommande sy téléphone ianao nefa arakaraky ny zavatra arakaraky ny jerenao télé eo de inona ny sarina lehilahy hitao lehilahy titena lehilahy kamo lehilahy tsy mandray andraikitra de zany ny vao maika mantemy ny sainao lehilahy ry havanao fa hoe tapaony hevitra iahery amin'ny tompo tapaony hevitra ka mba menara manokana fotoana raikitra na de fotoana foy azy fotoana raikitra isan'andro itikananao aminy anaty fahanginana dia hampiorona sy anamafiorona fifandraisanao aminy ianao ary de hoe hitombo amin'ny fatahorana an'andriamanitra ianao hitombo amin'ny faherezanao aminy ianao
fahamarinana manaraka ry havana dia hoe misehoa ho lehilahy, misehoa ho lehilahy. Didya nataony Davida tamin'ny Solomona zanany io a, raha ny teny izy eo amin'ny andin'ny faharoa hoe izao efa handeha amin'ny lalakalehan'ny tany rehetra koa mahereza ianao, zay ny fahamarinana hitantsika eto, ary misehoa ho lehilahy, misehoa ho lehilahy. Dikan'izany dia hoe aoka ianao hitomban-da fa tsy hitombam-bavy, asehoy ma lehilahy anao. Raha ty perikiopantsika ty ry havana no jerena dia hoe ny olona misehoa ho lehilahy dia lehilahy mandidy ny ankohonany, lehilahy mandidy ny ankohonany. Nandidy any Solomona zanan'lahy Davida eto, ry havana, firy isika lehilahy no afaka mandidy ny zanatsika, firy amintsika lehilahy no mahay mandidy ny zanatsika. Ny apôstôly Paoly amin'ny Efesianina 4:4 dia milaza n'lay afatra mazava hoe ary ianareo ray, isika lehilahy zany, aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Fa maninona isika lehilahy ny teny hoe aza mampahatezitra ny zanakareo, mampahatezitra ny zanatsika isika ry havanao rehefa miseho mpitary-bato filambava. Ary zany ny tsy azahoantsika mandidy ny zanatsika, zany ny tsy aizantsika mandidy ny zanatsika satria mpitary-bato filambava isika. Ary zany ny tsy aizantsika mitaiza ny zanatsika ry havanao. Fa eto ny tompo miteny aminao lehilahy, ianao zay nantsoina tamin'ny anarany hoe misehoa ho lehilahy. Ry havana, ry havana, tsy azontsika lehilahy antsaina mihitsy ny voninahitra men'ny tompo, nefa koa ny adidy tsy manam-paharoa zay napetraky ny tompo amintsika lehilahy loham-pianakaviana. Ry havanao, ry havanao, toy ny miazona eo am-pelatanantsika nge, toy ny miazona ny fon'ny zanatsika, toy ny miazona ny fon'ny vaditsika eo am-pelatanantsika nge isika isan'andro isan'andro 24 7/7 fa tsy tonga saina amin'izany isika lehilahy ry havanao. Ary dia hoe mandinika atsika izy, te akatahaka atsika izy, te hano antsika izy, tsy azontsika lehilahy antsaina zany andraikitra goavana, andraikitra tsy manam-paharoa omen'ny tompo atsika zany ry havanao. Ary tsy taka atsika hoe isan'andro isan'andro zao sika miazona ny hoe fony vadintsika, fony zanakitsika eo am-pelatanantsika. Azontsika atao ry havana manindrona zany fo zany, azontsika atao ny mandratra n'izany fo zany, azontsika atao ny toy ny mamaky an'izany fo zany, nefa ny azontsika atao ihany koa ny mamelona an'izany fo zany, azontsika atao ny manasitrana an'izany fo zany mba hamirapiratra amin'ny fony vaditsika, fony zanitsika, fa mirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Fa isika ny tsy mahalala, isika ny tsy mitaiza ny vaditsika, isika ny tsy mitaiza ny zanakitsika. Hoy izy le mpitoroteny anankiray, tsy misy ry havana zany hoe zanaka tsy manoray aman-dreny zany tsy misy ry havana zany hoe vady tsy manaiky vehivavy tsy manaiky ny lehilahy vadiny zany, fa matoa misy zany dia satria le lehilahy tsy nahay nitaiza ry havana, le lehilahy tsy nahay nitaiza. Ohatra Ely mpisorona tamin'ny fahanterana izy dia zay izy vao nahafantatra hoe naditra nanao ratsy ny zanany tao am-piangonany tao, fa talohan'izay izy na nalala na tsy nalala azafady, na niny tsy nahalala,
ary maro sika lehilahy ny ohatran'izany ny amin'ny fiainan'ny ankonantsika na tsy malala na miny tsy malala fa hoe ny zanakely amin'ny Samoela voalohany ny 2:20 sy ny manaraka de hoe nandry tamin'ireo vehivavy rehetra izay nanompo tao am-piangonana tao izy de avy amin'ny olona ely mpisorona no mahafantatra ny ratsy ataony ary de hoe le zanaka no nytenenina de hoe tsy nihaino ny teniny rainy izy tsy nihaino ny teniny ray izy satria le rainy efa tara loatra vao nyteny azy ary de hoe tsy nanana tsy toteny tsy nanana influence tao amin'ny fiainan'ireo zanan'ireo ely ry havana de miaty niara-maty ro zanan'ireo fa noho ny fitaizany Davida any Solomona noho ny fizarany azy tamin'ny fanoavana de azo lazaina hoe Solomona no azo lazaina hoe ray-mpianakaviana endrindrindra ary izy no nanoratra tao amin'ny obolana 3 ray sy manaraka hoe manafatra ny zanany ndresy hoe anaka aza manadiny ny lalako fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko le atsony Solomona hoe lalako de tsina fa hoe ny lalàn'Andriamanitra le atsony Solomona hoe didiko tsina fa ny didin'Andriamanitra fa miteny Solomona hoe anaka aza manadiny ny lalako ary aoka ny fonao hitandrina ny didiko lalàn'Andriamanitra didin'Andriamanitra sy ny fomba ny tandremany Solomona azy teo natrehany zanany ry havana ny lehilahy ny atao hoe lehilahy ny miseho lehilahy ny mitomban-dahy de hoe lehilahy mitaizany zanany amin'ny fanoavany ary modely ho an'ny zanany tahaka an'izay hitantsika amin'ny Davida sy Solomona ka dia afaka mandidy ny zanany izy. Ny fahamarinana manaraka ry havana sady fahamarinana farany de ny hoe eo amin'ny 7 tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ao ho tandremana handehananao amin'ny lalany. Isika kristianina ato amin'ny chaîne d'honnêteté de hantsoina handeha amin'ny lalan'Andriamanitra. Antsoina isika handeha amin'ny lalan'Andriamanitra. Maro tsara aloha ry havana le hoe fomba filazan'i Davida, fomba firesany amin'ny Solomona. Tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ao ho tandremana. Tandremo izay asainy Jehovah Andriamanitra ao ho tandremana. Zany hoe ho an'i Davida zany ty zanany lahy ty de efa manana satria nitezaina amin'izany manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra, manana le atsotsika hoe relation personnelle amin'Andriamanitra. Ary zany mahatonga an'i Davida iteny hoe tandremo izay asainy Jehovah Andriamanitra ao, Jehovah Andriamanitra ao ho tandremana. Ry havanao, tsy ho lehilahy arak'izay nieveran'Andriamanitra ianao raha tsy manomboka fifandraisana manokana aminy. Ary Solomona izay andimby an'i Davida de ny fomba fanjakan'i Solomona, fomba fanapahan'i Solomona, le atsotsika hoe ny leadership ny Solomona de tsy maintsy miorina, tsy maintsy miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay ambaran'ny teniny ry havanao. Ara-te iseho lehilahy araka ny fon'Andriamanitra ianao, tsy maintsy mitomboa ao amin'Andriamanitra ianao, tsy maintsy mitomboa ao amin'Andriamanitra ianao ry havanao. Davida mandidy any Solomona hoe handeha amin'ny lalan'Andriamanitra de hoe tsarovy ry havana fa lehilahy vita fanekena tamin'i Jehovah. Lehilahy vita fanekena tamin'i Jehovah io Davida zay mandidy any Solomona io. Tsaroantsika tantara mampetsi-po amin'ny Samoela 2:9
roambe folo sy ny manaraka, Samoela faharoa enina roambe folo sy ny manaraka. Zay le hoe le Davida lehilahy vita fanekena tamin'i Jehova. De hoe nafarany Davida napiakariny ny fiaran'Andriamanitra avy tany an-tran'ny Obed-Edoma ho aty tanànan'i Davida aty Jerosalema zany. De noho ny tonga tao tanànan'i Davida io fiaran'Andriamanitra io, tena hoe faly aok'izany Davida, faly loatra Davida. Tinona no nanehoan Davida ny fifaliana, nitsinjaka mafy de mafy izy. Alay fisaran-tsaina ny zava-misy, ao ny Ioby, ao ny feonanjomara, ao ny Samoela faharoa enina 15. Fa Davida nitsinjaka mafy de mafy teo anatrehan'i Jehova. Le nitsinjaka hoe mandihy ry avana. Fa zao io dian'i Davida io raha zay ny ilazana azy, tsisy atsarany, fa tena hoe dia vokatry le tsinjaka vokatry le foa, vokatry ny foa noho ny fiakaran'ny fiaran'i Jehova ao a Jerosalema. De Mikaala vadiny de hoe nijery azy avy ery ambaravarakely ery, de ozy izy ny diama hoe naneso azy anakapony. Ny second manao hoe mépriser azy tao ampony. Davida tingery avany, Davida malaza amin'ny famoronan-kira, fahaizana mozika, ary inona fa tia mihira koa izy, matona amoron-kira ohatran'izany, tsy nitendry mozika ohatran'izany, ary matetika ny olona tia mihira sy mahay mozika, arak'izay koa ny hoe fahaizany mandihy. Hitantsika zany rehefa mamonjy ireny hoe fetina mariazy ireny sika na hafa. Fa neny Davida eto tena hoe tsisy hatsarany le diany, fa hoe vokatry ny fo, de ny fona lehilahy vita fanekena tamin'i Jehova, ka mahita le fiaran'ny fanekena tonga ao a Jerosalema. Zany ty lehilahy mandidy ny Salomon tiary de ianao kory avanao, raha teo hoe ho fahazavana ianao eto amin'ty tanitsika rakotry ny aiziny kolokolo ty, mandehana tahaka ny lehilahy, tahaka ny vehivavy, tahaka ny lehilahy vita fanekena, ary satria anao vita fanekena de tsy ho hita aminao, zany hoe kolokolo zany. Fa ny zavatra mbola hita eto raha manafatra any Solomona Davida hoe handeha amin'ny lalan'i Jehova, de hoe mandeha amin'ny lalan'i Jehova angery havana, de hoe zavatra faran'izay tsotra ihany, hoe lalan'i Jehova ho atsika kristianina, de hoe mandalo any fiangonana. Hebreo 10:4, aza mahafoya ny fiarahantsika miankony, le mahafoya voambolana fampiasan'ny miaramila ho ny mpandinika, de hoe azo adika ihany ko hoe aza mandao, aza miabandonna, zay le izy, aza miabandonna fiarahantsika miankony, raha ohatra ianao hoe te handeha marina amin'ny lalan'Andriamanitra. Eto raha de mialatsiny mitodika manokana aminareo hoe ministra zay nantsoina amin'ny anaran'i Jehova zany ny resahany eto, nareo ministra, nareo DG, nareo SG, nareo directeur, eny nareo député, inona mora foana ry havana, fa sady mifanisa amin'ny volondohanareo ny asanareo, sady sarotra, fa zao hoe Hebreo 10:24 manafatra anareo ny tompo ry havanao, ninona betsahany asa, aza mahafoy ny fiarahantsika miankony, ary raha azo atao azy rehefa ompiangonana ianao, ianaro andramo finoina io telefoninao io, mba hatanteraka ny fionanao amin'ny mpanjaka. De ao anatin'izay ihany manafatra ihany ko ry havana, manafatra ihany ko hoe
ho anareo zay mandeha mission ty raha azo atao raha azo atao olona afarana hitandrina andeha amin'ny lalàn'andriamanitra zao amin'ny lalàn'andriamanitra rehefa mandeha mission oka tsisy tsony le hoe miaingalady maraina tsy afaka miangona mba azahoana manomboka ny asa ny alatsinainy ho anareo mandeha mission ary rehefa tena hoe tsy maintsy miaingalady maninona raha miangona aloha de zay vo mandeha fa maninona ny an'andriamanitra no ampandefirina. Faranana riavana zao afatra izao manafatra atsika andriamanitra raintsika manafatra atsika lehilahy manokana izy aloha mba ho dada ho lehilahy hitan'andriamanitra taka ny nahitany any Davida fa izay mba ho dada mba ho lehilahy araka ny fony mba ho dada mba ho lehilahy zanak'andriamanitra afaka miteny tahaka an Jesosy tamin'andriamanitra rainy hoe ao amin'ny Jaona 7:14 izaho efa nankalazanao tety ambony tany vitako ny asa nomenao hataoko. Afatra ho atsika lehilahy riavanao mba ho lehilahy lazaina hoe nanao zay mahitsy hoe mason'i Jehova ka tsy nivily ny ala tamin'izay nandidiny azy tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ara tsy maintsy toizana de hoe mety azo toizana hoe nanao zay mahitsy hoe mason'i Jehova ka tsy nivily ny ala tamin'izay nandidiny azy tamin'ny andro rehetra ny ainany ary indray mandeha ihany no nanao kolikoly de talohany nidirany tamin'ny chaîne d'honnêteté na nitohivaka ny fahamarinana. Amen. Vavaksika riavana. Malalo sotranao zay no ny afatra hoe ary mametraka ny lehilahy rehetra zay nantsony amin'ny anaranao eo ambany fahasoavanao. Misotra no ny teny nomenao azy ireo manokana androany. Tanterao ao aminy ny hoe hahery na dia ao anatin'ny zava-manahirana sy mampatahotra azy. Ahery tsy hivato-po. Tanterao aminy iseo ho lehilahy ho an'ny ankohonana, lehilahy hitaizany zanany ho amin'ny fanohavana azy rainy, ary ampio izay rehetra andeha amin'ny lalanao Andriamanitra. Ampio izay hitandrina ny lalanao, ny didinao, ny fitsipikao, ny teny vavolombelonao. Dia ambininy izahay amin'izay rehetra alehanay, ambininy izahay amin'izay rehetra ataonay fa tsy mandainga zany teny zany. Ary dia mbola te hivavaka manokany zahay ho an'ny vehivavy rehetra izay nantsona amin'ny anaranao Ray Malalo. Taio izy ireo mba ho mpitondra ambavaka ny vadiny, mba ho mpitondra ambavaka ny rainy, mba ho mpitondra ambavaka ny zanany, mba ho mpitondra ambavaka ny anadahany. Ary dia ho hita olona araka ny fonao zay kristianina malagasy Ray Malalo. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 720, andiny 720. Tsy adidiko izao samyrery fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonona nasitrana ny tantsika ny tompo, mitady mpiara-miasa izy. ATV no ny chaîne fa ny fikambanana no hery. Midira ho mpikambana, tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.